fahatelo amin'ny fankalazana ny herinandro fanahy masina isika zao ry avaka izay nampimoana antsika ny fontsika sy ny fahivavahantsika hitsena sy hiomana ny amin'ny fiavian'ny pentekosta akalazana ny nanomezan'ny tompo ny fanahy masina tamin'ny fiangonana voalohany. Ny salamo fa 5:90 andininy voalohany hatramin'ny fahadimy no iombonantsika hiderana n'Andriamanitra. Ry avako malala ao amin'ny tompo ho ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andeha hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika manao hoe: Jehova no mpanjaka, aoka hangovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerubim izy, aoka iororo ny tany, lehibe azy io na Jehova, ary avy ambony firenena rehetra izy. Aoka hidera ny anarana lehibe sy matahotra ireo, fa masina Jehova. Ny herin'ny mpanjaka dia tia rariny, ampitoerinao ny fahitsiana, fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandrata ny Jehova Andriamantsika ianareo, ka miankofa eo amin'ny fitoerany masina, fa masina izy. Amen. Amin'ny vavaka isika izao ry avaka. Andriamanitra ianao Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mpamindra fo, mpamela heloka, ary nonay sy antenainay fa efa namindra fo taminay tokoa, ka nanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa Andriamanitra mivoninahitra ianao, Andriamanitra masina, Andriamanitra fanahy, ka mitoetra sy manatrika anay n'aiza misy anay. Amin'izao andro fahatelo ankalazanay ny herinandro fanahy masina izao Andriamanitra, dia vangio amin'indra fonao lehibe zahay, anana anjara amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina, ka hahazo hery ary hitombo amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana anao raha teo. Amaky sy hiaino ny teninao ary zay ankehitriny. Irao Andriamanitra ny fanahinao masina, omba ny teninao, ampianatra anay, andraisanay ny lesona tsara ao amin'ny soratra masina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Amaky ny soratra masina voalahatra anio isika ry avaka ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 1:20, ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fanahin'i Jehova Tompo no ato amiko,
satria Jehova efa nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny mpanefitra, efa naniraka ahy hahasitrana amin'ny toritory fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny baba, sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava, hitory taona ankasitrahan'i Jehova sy andro famalian'Andriamanitsika. Ampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo aoziona, eny anome azy hamama ho solon'ny lavenona, sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy reratreraka, mba anaovana azy hoe hazo ny fahamarinana, namboleny Jehova ho fampisehoam-boninahitra. Amen. Toizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 4, andininy 4:40 hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jesoa niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galili, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny Lazara, ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, araka ny fanao dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Amen. Faranatsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny bokon'ny Asan'ny Apôstôly 9, ny andininy 9:20 hatramin'ny 1:30. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe: mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy amin'ny Jerosalema makany Gaza. Dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa mandeha, ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjaka vaviny Etiopiana sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka tao anatin'ny kanesiny, ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo: andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy, dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany, ka nilaza taminy hoe: moa fantatrao va izay vakinao? Fa akoho izy, ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mbola ao am-tombonao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy ilay Tompo ny finoantsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika ry havako malala amin'ity anio ity ato anatin'ny fankalazana ny herinandro ny fanahy masina, dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 4, ny andininy 4:40 hatramin'ny 7:10.
efa novakina tamintsika teo zany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, raha ny hitatsika dia fony natao batisa Jesosy Kristy, nataony Jaona mpanao batisa izy, dia fantatsika rehetra fa nidina teo amboniny ny fanemasina ny teny taminy hoe iteno zanako malalako izay sitrako izy noenoy. Izany fanemasina taon'i Jesosy Kristy, izany no nentiny niatrika ny fizaham-toetra nataony devoly taminy, ary azo ambara fa tsy lefony fakapanahy Satana ny fanemasina tao amin'i Jesosy Kristy. Fa indro hitatsika eto amin'ity Luka 4 ity, fa rehefa avy nozaham-toetra izy, dia mbola hitatsika fa mbola io fanemasina io ihany no nanaovany ny asany, ka nitenenan'ny Luka eo amin'ny 4:40 manao hoe ary Jesosy niverina tamin'ny hery ny fanahy. Ary Jesosy niverina tamin'ny hery ny fanahy. Nentiny Jesosy niatrika ny asany rehetra, ny hery ny fanahy izay tao aminy. Andeha ry havako malala, ho jerentsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity, ny hery ny fanahy masina. Ny hery ny fanahy masina voalohany indrindra dia mampianatra. Ny hery ny fanahy masina dia mampianatra. Hitatsika zany eo amin'ny 4:40 sy ny 5:50. Rehefa avy nalay mpanahy tokoa Jesosy Kristy amin'ny tantara, hitatsika amin'ny fitantaran'ny Luka, dia indro izy nanomboka ny asany tany Galilea. Voatonona ao anatin'izany nanatanterahany asa tany Nazareta, tanàna nabe azy, sy tany Kapernaume, tanàna manodidina ny Nazareta, izay samy amin'ny Galilea avokoa. Nanomboka ny nahazo faka, nanomboka nahazo laza tao amin'ny faritry Galilea i Jesosy Kristy. Ary ity raha teo no ambaran'ny mpandinika fa vanim-potoana na tsara laza any Jesosy Kristy. Ino ary? Jesosy Kristy niditra tao anatina sinagoga amin'ny andro sabata, niditra ao amin'ny sinagoga ampianatra. Zany no hitatsika eto. Nataony Jesosy Kristy vahin-draharaha ny asa fampianarana, ary dia natao teo ambany fitarian'ny fanahy masina zany, ka ny teniny rehetra, ny asany rehetra dia teo ambany fitsolovan'ny fahazavana sy ny hery ny fanahy masina hatrany no nanatanterahany izany. Sinagoga misy isan-tanàna any amin'izay faritra rehetra misy vondrona jiosy eny, hatrany amin'ny toerana lavitra, hatrany amin'ny farantany tao amin'ny fanjakana azy, ka ahitana jiosy mivondrona dia ahitana sinagoga. Hany ka zarina azo faka tamin'ireny sinagoga ireny koa Jesosy. Nateo aza ny mpanapaka ny sinagoga izay manam-pahefana kokoa, hanolotra sy hanendry izay ho mpampianatra sy hitory ny tenin'Andriamanitra ao. Dia indro Jesosy Kristy nahazo anjara tamin'izany fampianarana tao amin'ny sinagoga izany. Manambara zany ry havako malala fa manana ny lanjany Jesosy mpampianatra. Na dia misy any aza resokajin'olona ny hevitra fa tsy le iny ve no zanak'i Josefa, dia hitatsika taratra eto fa nanana ny toerany ka natonga azy halaza sy nanana ny lazany mihitsy ny fampianarana izay nataony. Hoy ny voalaza amin'ny 4:40 manao hoe ary Jesosy niverina tamin'ny hery ny fanahy ka ny Galilea, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny laza, ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'ny olona. Hitatsika ombenombeno ry havako malala, Jesosy Kristy mpampianatra, Jesosy Kristy manam-pahefana hampianatra.
Hitantsika fa tsy mifidy toerana ny fampianaran'i Jesosy Kristy, fa ny zava-dehibe kosa dia ny hery ny fanahy izay mamomba azy. Zany hery ny fanahy izay namomba an'i Jesosy Kristy zany no nampisy lanja sy dika ny fampianarana izay nataony, ka natonga ny olona hidera sy hanome lanja, ka ny teny mihitsy aza indraindray manao hoe nampianatra antsika tahaka ny olona manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna. Ry havako malala, ny hery ny fanahy tao amin'i Jesosy Kristy no nahazoany hery hampianatra ka mahatonga ny olona hahiratra sy hazava amin'ny fahalalana ihany koa. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mitoetra sy mipetraka mandrakariva amin'ny fampianaran'ny fiangonana araka izany ny hery ny fanahy masina. Ny hery ny fanahy masina ihany koa zany no azontsika ambara fa mampisy lanjany ny fampianaran'ny fiangonana. Ny hery ny fanahy masina no mampianatra amin'ny fiangonana. Ny hery ny fanahy masina no sy ny anaran'ny fanahy masina no entin'ny fiangonana mampianatra rahateo. Arak'izany ry havako malala dia mazava fa ny fanahy masina irery ihany no ahafahantsika mandray ny fampianarana. Ny fanahy masina no ankatoavantsika ny fampianarana. Ny fanahy masina no hampianantsika ny fampianarana sy hanarahantsika izay ambara ny fampianarana rehetra omenantsika. Jereo anie ry havako malala fa rehefa noentin'ny fanahy masina Filipo ao amin'ny bokon'ny Asan'ny Apôstôly toko 19 eo amin'ny 9:30 dia hitantsika fa rehefa nentin'ny fanahy masina Filipo dia afaka namalo ny fanontanian'ny ilay tandapa Etiopiana anankiray izy na ny fanontaniana manao hoe atao ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Ankehitriny ary afaka meteza isika andray ny hery ny fanahy ampianatra atsika, meteza isika ho ampianary ny fanahy masina, meteza isika ho azavay ny fanahy masina araka ny fanambaran'ny Petera any amin'ny Petera 2:1 izay hanambarany fa fantatrareo voalohany indrindra ho izy fa famoakevitry ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Lesona lehibe ho antsika arak'izany ny andray ny fampianarana rehetra, na ny fampianaran'ny fiangonana na ny fampianaran'ny soratra masina, ka andray izany tsy amin'ny herintsika fa angataka ny hery ny fanahy masina mandrakariva. Fa zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika misongadina amin'ity filazantsara araka ny Luka 4 ity, ny hery ny fanahy masina dia tsy hoe mampianatra antsika fotsiny izy, fa ny hery ny fanahy masina ihany koa dia mitondra fanafana. Ny hery ny fanahy masina dia mitondra fanafana. Tatsika izany eo amin'ny 9:19 hatramin'ny 9:9. Rehefa tonga tao amin'ny sinagoga Jesosy, raha marina dia anjaran'ny mpanapaka ny sinagoga no manendry izay hamaky teny sy izay hitory teny hanazava ny soratra masina eo anivon'ny sinagoga. Ny hitantsika eto dia i Jesosy no indro nitsangana avy hatrany maneho ny fahavononany hamaky ny soratra masina. Dia indro novakiany Jesosy tao amin'ny sinagoga ny faminaniana miasanika izay efa nambarany ny bokon'ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 1:20. Ambara eto amin'ity vaky teny novakiany Jesosy ity na ity faminaniana miasanika ity fa ilay voaositra no hitondra fanafana.
lay voaositra no hitondra ny famahana ireo izay voageja, ireo izay voafatotra. Ilay voaositra no hanambara ny vaovao mafaly, no hanafaka amin'ny fatorana, ampahiratra ny jamba ary hitory ny taona ankasitrahana ihany koa azy. Zany hoe zany ambara eto fa ilay voaositra dia hitondra fanafana ho areo sokajin'olona marefy sy ho areo sokajin'olona izay mangetaheta fanafana toy ny malahelo, toy ny mpifatotra, toy ny jamba sy ny ampahoriana ihany koa. Raha mamaky ny andininy 220 isika riava izay tsy nivakiana tamintsika teo, dia tazantsika eto fa i Jesosy Kristy tena mihitsy no manambara ny fahatanterahany zany teny zany. Ho mantsy ny voalazany eo manao hoe ary Jesosy ny teny taminy hoe androany no efa tanteraka eo anatrehanareo izany soratra izany. Arak'izany ny herin'ny fanahy masina no nanambarany Jesosy Kristy ny maha izy azy ny tenany, ny mahamesy azy, ary indrindra ny mahampanafaka azy arak'izay voalaza ny faminaniny. Jesosy Kristy mpanafaka noho ny herin'ny fanahy masina, zany no hitatsika eto. Nambarany Jesosy Kristy ry avako malala fa manam-pahefana amin'izao tontolo izao izy, hanafaka izay rehetra manana hetaheta mila vonjy. Tena hery lehibe ho amin'ny fiangonana arak'izany no ahafantarantsika fa Jesosy mpanafaka. Fa amin'izao andro ankehitriny izao tokoa dia maro amintsika no mbola tsy manana ny tara-pahazavany soratra masina, ka mila mandrakariva ny fanambarana ny teny soa mahafaly. Mbola maro amintsika no mbola voafatotry ny herin'ny maizina amin'ny endriny maro samihafa, ka mila ny fampandefasana ny fitoriana, ny fanafahana ny voafatotra. Mbola maro amintsika no mbola mitoetra ao anatin'ny fahajambany, ny fahajambany ara-panahy sy ny fahajambany ny fahotana sy ny fahajambany ny asan'ny maizina, ka ilana ny fampahiratana entin'ilay mpanafaka. Ary mbola misy amintsika no mitoetra ao anatin'ny fiainana fiainikizy fara, ka mila ny taona ankasitrahana izay hitondra fanafahana ho antsika rahateo. Izany rehetra izany ry avako malala dia omeny soratra masina vahaolana sy ampahafantariny tenin'Andriamanitra antsika fa ao amin'ny Jesosy Kristy no ahitana izany. Jesosy Kristy lay nentiny herin'ny fanahy masina hitondra fanafahana ho amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy lay nentiny herin'ny fanahy masina afaka miditra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny ankohonana, eo amin'ny fiainan'ny tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, ary na eo amin'ny fiainam-pirenena sy izao tontolo izao mihitsy azy hanafaka izao tontolo izao. Ry havako malala ho tompo, tazantsika ne raha mijery isika ny mofinaina volahatra ao antsika androany ao amin'ny Mateo 12:12 dia hitatsika fa ny herin'Andriamanitra na ny fanahin'Andriamanitra ho Jesosy no ahazahoana mamoaka na mandroaka ny fanahiny demony. Ny fanahin'Andriamanitra no ambara fa hanyhery afaka manafaka atsika amin'ny fampahorian'ny demony sy ny asan'ny maizina sy ny fatoran'ny faharatsiana rehetra. Jesosy avonina hanafaka atsika no ambara ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fanontaniana ry havako malala
izay tsy maintsy saintsaintsika manao hoe raha vonina tokoa Jesosy hitondra fanafana ary efa nataony izany, moa isika va vonina ho afahana, moa isika vonina ho fahana amin'ny fatorany faharatsiana, moa isika vonina ho afahany Tompo amin'ny fahamaizinana sy amin'ny fahajambany izao tontolo izao, moa isika vonina ho afahana amin'ny tsy fahafantarana amin'ny endriny maro samihafa. Ny herin'ny fanamasina manova ny tontolom-piainantsika, ahafantaratsika izay tsy fantatra, manokatra ny saintsika ho any amin'ny mazava ary mitondra antsika ho any amin'ny fahafahana dia i Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao, Jesosy Kristy ilay fanafahana ho antsika rahateo. Dia ho an'Andriamanitra ireriany voninahitra, ho amintsika kosa ry havako izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, misaotra anao izay noho ny herin'ny fanahy masina izay menao anay, mampianatra anay isan'andro amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao izay noho ianao Andriamanitra manaiky hiara-mitoetra aminay amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny fanahinao. Misaotra anao izay noho ianao Andriamanitra manaiky hanafaka anay amin'ny fatorana izay mahazo anay sy ny gejany nofo sy Satana izay mamatotra anay amin'ity izao tontolo izao ity. Raha mety ianao Andriamanitra, asehonay koa ny fahavononanay ho vahanao ary atonga anay olona afaka tokoa araka ny teninao hoe raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Indray Andriamanitra mivavaka aminao ankehitriny atao anatin'izao herinandro ny fanahy masina izao, herinandro ray fiomananay sy andinianay tena eo anatrehan'ny antsonao Andriamanitra, ary indrindra eo anatrehan'ny fandrotsahanao ny fanahinao masina amin'ny fiangonanao. Tsy mitsahatra izay Tompo mivavaka aminao ny amin'izay ahafahanay miara mivavaka amin'ny fahalalana, indrindra amin'ny andro Pentekosta izao. Raha sitrakao Tompo, ianao rehefa nampanokatra ny fiangonana hatramin'ny voalohany mba iombona ny zanakao, dia mba fanorinay raha ny andro Pentekosta taona 2022 no iombonanay hanehoana ny fahatsaranao eo anivon'ny fiangonanao, ary hanehoana raha teo ny herinao lehibe izay miasa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ry Andriamanitra izay miasa ao anay, asehoy ary ny herinao ahatonga anay ho fahazavanao tokoa ety amin'izao tontolo izao. Dia mivavaka manokana izay ho an'ireo rehetra mpanomponao izay mbola voafatotra ao anatin'ny filandratsy, ao anatin'ny fatoran'ny Satana amin'ny endriny maro samihafa, ny voafatotry ny fimamona, ny fisotrona, ny fidorohana zava-mahadomelo, ny filokana, ny fatoran'ny fijangajangana, ny fatoran'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena, ny fatoran'ny tsy fiheverana ny hafa. Entinay eo anatrehanao izany sy izay rehetra tahaka izany. Mino izay Tompo fa hanafaka azy ireny ianao. Dia izay rehetra mamatotra anay entinay eo anatrehanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay, ilay efa nampianatra anay hivavaka manao hoe rainay ô izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, omeo anay an'io izay hanina sahazo anay,
ary mamelany amokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondranay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Kafiana numeniana nuvidiniana kaeke watiza sayumeni jesosiana omana suizo misilu vanawa widute somiatiana sautuntulu Mitakana kafu Isus pandamaninda Jesus sinanda zotutulu izawari simia tuana isitunga indra yawanga panira kauvelu namadrakiza zotutulu Sabe mamita kana kafu isufana maninda. Raiso amin'ny finoana riavako any tsodranomasina izay tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.